Ianao tsy voatery ho irery amin'ny fiainanao zany. Andriamanitra tianao, miany momba anao izy sady manana plana tsara amin'ny fiainanao. Mino fotsiny ihany. Ty herinandro ty dia iresaka mikasika zavatra folo zay hitako fa isan'ny tena manandanja indrindra tamin'ireo zavatra izay nianarako tamin'ny diako 7 taona niaraka tamin'Andriamanitra. Fa za nefa nateraka indray talohan'izany. Za zany tena marina vovontsy tamin'iza 7 taona fa tsy tena nanao zay irana mandeha tamin'Andriamanitra zany na hoe nanana fifandraisana amin'izany. Mandra-pifatiny azy tay fanandritra ny fotoana lava zany sika hoe tena nahintsy tato-poko fa tena nianatra betsaka mikasika ny fomba fivavahana fa tsy mbola nanana zany fifandraisana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy zany. Ary rehefa tena matotra tsara ary hitanareo fa tsy mitovy ny hoe mankany am-piangonana fotsiny sy ny hoe matotra zany. Firy mahalala an'izany. Misy fahasamihafana ny makeo amin'Andriamanitra rehefa hoe manana olana ianao sy ny hoe ianao tia mela azy amany olanao. Ary Andriamanitra ho lasa ivon'ny fiainanao manontolo dia mamela azy hiditra amin'izay zavatra ataonao manontolo ianao. Ary ampahatsorana Andriamanitra tsy tia iainao anatin'ny boatiny alady mariana fotsiny izay tiany olona maro iazonana azy. Avao atao izy marina Andriamanitra ianao afaka mivoaka mandritra ny 5-20 minitra fa alady maraina izao. Dia miverinao amin'ny boatinao ianao fa ao nao kakonao rehefa ilay manana olana iny dia milaza aminao ihany ka raha tsy tena matotra tsara ianao. Dia ny tiako lazaina amin'ity herinandro ity zany dia tsy hisy dikany loatra aminao fa za mino fa matotra nareo. Raha tsy zany nareo tsy naka fotoana ho avy aty. Zao mety misy olona manodidina ny Inde ka mandre zao ary tena tsy hitanao loatra izay fahatsapanao mikasika izany. Tena mampahiry anareo ihany koa mba hijanona hiaraka aminay vetivety satria tena ilaza zavatra aminareo androany izay anampy anareo ankafian'ny fiainanareo. Dia hanana fiainana tsara koa mihoatra izay mety efa nananareo taloha tamin'ny fiainanareo manontolo. Ka nanana fahazazana sarotra mihitsy tahaka ny maro aminareo. Nanana fiandohana ratsy. Fa faly amin'laza zany satria tsy hoe raha manana fiandohana ratsy ianao dia midika zany hoe tsy afaka hanana fiafarana tsara. Za tena mino manokana mihitsy fa izay fomba maranantsika no mikody kokoa amin'izany rehetra zany. Ka na izany misy ianao amin'izao na izay mety hoe vitanao tany aloha tany na izay mety natao taminao. Dia tiako fantatrareo fa Andriamanitra manana plana tsara anareo ny amin'ny fividianana anareo. Dia tia hanala anareo ao anaty korontana izy. Ho any amin'ilay antsoiny hoe tany Kanana ao amin'ny Baiboly. Ary tany Kanana ange ny marina tena toerana nisy izay nandehanan'ny Israelita fa isan'ny karazana sy aloko ny diantsika miaraka amin'Andriamanitra ihany koa. Ary avy amin'ny fanandevozana avy any Egypte sika dia ny fanandevozan'ny fahotana. Dia sika rehetra koa na tia na tsy tia izany nandalo tany amin'ny efitra daholo. Ary izany efitra izany dia ilay nofo sy fanahintsika izay titena iny. Fa mianatra sika ao anatin'izany fotoana izany fomba fahatokinan'Andriamanitra. Ahoana ny fandraisana ny fahasoavan'Andriamanitra, ahoana ny fiazonan'Andriamanitra ho lohan'ny fiainantsika dia zavatra maro hafa koa. Fa raha tsy mbola nianatra izany zavatra izany mihitsy nareo dia tsy mbola ho tonga any amin'izany tany Kanana izany ianao. Mety ho any an-danitra ihany ianao rehefa maty. Fa ianao tsy mba nankafy ny lalanao ity izany. Dia tsy haiko aloha ny aminareo fa za tena tia hankafy ny diako mihitsy. Za tena tia hankafy na dia ny segondra ray aza farany kely indrindra amin'ny fiainako aza. Za tena tia ho afaka hankafy izany. Efa niresaka mikasika ny fahasoavana tamin'ity herinandro ity. Tsy hoe ahoana ny fomba havonjy amin'ny fahasoavana fa hoe ahoana ny iainana amin'ny fahasoavana. Ahoana ny famelanan'Andriamanitra nampianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Maly alina sika niresaka mikasika saina, vava, fihetsem-po. Ary androany sika dia resaka mikasika zavatra roa farany. Dia te hilaza aminareo androany mikasika ny finoana. Tonga eo amin'ny Kristy tahaka ny zazakely. Dia anao fotsiny hoe za mino. Matoky anao za mino. Dia mety tsy hitako izany. Mety tsy ho tsapako izany. Fa za mino. Fa efa nisaina mikasika ny finoana dia mikasika ny finoana dia hitanareo fa tsy zavatra ataonao amin'ny lohanao izany. Izao ny saintsika izao no avozina. Dia hitako izao fa dia mety maro aminareo izay efa niaraka tamin'Andriamanitra ela be. Za tena mino izany zavatra rehetra izany ao an-tsaiko koa satria ny saiko dia efa novozina. Fa nisy ny fotoana izay tamin'ny saiko mbola tsy tena nandray zavatra. Tamin'izany jeritrangana koa izay mety ho resaka tsy momba ihany fa ho an'olon-kafa koa.
de mijery ny trangam-piainan'zareo ana mijery olona io de tena hitanareo za tena te iny nefa raha ny zavatra tadavako zany de toy reny hoe fa isaoran'Andriamanitra fa mihoatra noho ny saina sy vatany sika fa voalohany sy meloa zany sika de fanahy ary lay olony fanahy zany no inotsika za tsy nahita an Jesosy maty fa tena haiko sady tena haiko ny tena haiko ary haiko fa zany izy jereo ny olona tsy manana finoana zao mety laza hoe tena ahoana no alalanao an'izany zao tena haiko fotsiny satria Andriamanitra naneho zany tamiko tamin'ny fanahiny tahaka ny maro aminareo koa zany famonjeny zany ange tena zava-magagy ahoana ny fomba nanomezan'Andriamanitra anao zany finoana zany mba hivelarana sy inona fa ianao zany mila manana fandrinana ny tsy tia lala na ny andeha ioatra ny fisainanao na zay fihetseponao ny finoana de fatokina ny zavatra anteninaina fa ny ona ny zavatra tsy hita fa ny finoana ange de mivaingany ary tena hita zany fa tsy hoe de fitaovana hita maso na singa hotsapaina fotsiny zany ary te ilaza aminareo fotsiny azo amin'ny alalan'ny fampiarezana hoe ny tontolo mpanange ka tena mbola mivaingana lavitra noho ny tontolo hita maso fa tsy eto noho ny amintsika sika androany misy anjely zao ato amin'ity hevitra ity amen hoy aho hoe misy anjely ato amin'ity hevitra ity sika rehetra manana anjely mpiambina daholo ianao manana anjely zay miaraka aminao eny amin'ny misy anao eny za aloha zany tsy mbola nahitany aho fa za mino ny tenin'Andriamanitra fa rehefa manapa-kevitra ny ino ianao sy ny hoe tena hiala amin'ny zavasalasalana sy tsy finoana sy ny foronan-tsaina ary ny fihezana kajikajy ny zavatra rehetra jereo za mino fa isika tsy mba irery zany naoviana na de mahatsiaro irery azy ianao tsy mba irery zany satria hoe Andriamanitra hoe za tsy mba andao na afoy anao mihitsy fa omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao Andriamanitra momba anao foana na manao ahoana fihetse-ponao fa tena mahagaga mihitsy sady mahafinaritra zao mijanona miaraka amiko androany tena mahagaga sy mety mampafinaritra ny fiainana rehefa manapa-kevitra fotsiny sika nivoaka amin'izany saina zany marina de mba mandehana lalala kokoa amin'izay zavatra tsapatsika ao amin'ny fanahy any mihoatra anareo atsaroko any ray mandeha nanao fivoriana de tena nanomana zany mafy mihitsy fa vakansy farany herinandro de tena ny saina zay hoe tena ho zavatra miavaka zany fa ivoaka daholo ny ankamaroan'ny olona zao satria ny vadika zany de tsy tena be olona nanatrika zany loatra saika nandiso fanantenana zany foana ka za zany mety efa nanana karazana kapokaroana no hatramy alohan'ny akarako teo amin'ny alitara satria za diso fanantenana tamin'ireo olona rehetra tsy tonga tao de tao natsiaro tsy tena tsara tamin'ny afatra zany tamin'izay fotoan'izay ka rehefa vitako za nanomboka ilay zavatra zay nataonay mandra-pianatra tsara hoe tsy tokony nanao ty azonareo hitanareo tsy misy ilaina zay iveranao hoe inona tsy tokony nataonareo tamin'izay zavatra efa vitanareo zany hoe raha toka manao fahadisoana eto ianao ka mandany zany andro zany de aza mandany ny androany anenenana ny adisoana zay nataonao maly fa lasa laninao koa ny androany ka na de tsy tokony nanao zany fivoriana zany aza de nataoko ihany zany fa nanana finoana ihany hoe na zany adisoana lehibe na zany misy olona ampiana androany misy olona zao tena mila zay ilaina nazaiko eto fa ny finoana tena mafinaritra finoana miazo nanao faly foana de tsy haiko ny momba anareo fa za efa nanapa-kevitra fa za de ho faly foana hitanareo za tena niaina betsaka ny fiainako mihoatra zay sisa nanako ary toy ny saina tsy mahazatra zany rehefa tonga amin'izay teboko zay ianao hitanareo tena tsapako rotony lasaka am'izay za efa nanao ny roa pahatelony zao fa nanao apahatelony tavela fa tiako isy lanjany zany amen za te akantoka fa tsy mandany andro zany sady za tena te ankafy ny fiainako de zany ny zavatra faharoa zay tiako resana anareo androany fa efara amin'ny fankafizana nisan'andro mpiainanao ianao fa voalohany finoana de zavatra afaka safiditsika atao zany fa mila atao amin'ny fanahy koa zany mino ny ten'Andriamanitra sika ny finoana ange tena zavatra mahagaga tokoa ka za zany nanana zany fanenenana zany hoe tsy tokony nanao ilay fivoriana hoe tena nananafatra diso hoe tsisy azo zavatra avy amin'izany zazy David nandeha notany an-trano ary tena nosimbainy zany fisainany zany
misy olona veto mamarika fa rehefa miainao an-tsainao ao ianao tena mety miaina anaty fijaliana foana ianao satria ny sainao tsy mba manaiky ny tenin'Andriamanitra izany fa manaiky ny tontolo izy ka rehefa ny sainao ny vavanao na ny fihetseham-ponao no mitambatra aminao dia mila manana toerana andehanana ianao izany toy ny hoe lalina any anaty fanahiny ka zao ny zavatra tsapako nataon'Andriamanitra tao-tampoko misy hoe dioany ny sainao dia lazao azy ao am-ponao kasika izao trango izao tiako anomboka anandrana an'izany amin'ny fiainanao ianao rehefa ilay manomboka kriana sy tezitra iny ka hakatony fotsiny sainao aloha vetivety inona ary nataopoko inona nataopoko zao zany iny fa nitoritena androany dia izay nataonao taopoko tao arak'izany zao raha tena nazaiko anao marina ny ataopoko tompo hitako zao tsy ratsy akory iny hitako fa tena tsara ary hitanareo hitako fa tokony anao ty sika ianao tsy dia niteny loatra ka tsy betsaka ny olona tonga ka nefa tsy nasositra izany ka ny zavatra rehetra tena nety daholo zany hoe anaty segondra vitsy fotsiny ny angeva amin'ny hoe fijaliana dia feno fisalasalana sy tsy finoana dia mahonena dia ny saina zavatra rehetra ho tsy fahombiazana lasa fahalalana jereo misy fahasamihafana zany hoe fisainana sy fahalalana fa raha afaka tazonareo zao androany hitako fa tena nandratra anareo amin'ny sehatra vaovao indray izany fa mandany andro loatra ao an-tsaintsika ao sika fa minoa dia vola ange mame antsika karazana saina maro izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mila mianatra mino izay lazain'Andriamanitra sika dia tsy antsika ampinono zany fa mivelatra sika dia mibitsika an'izany ao am-panahy za te hiaina kokoa amin'ny fanahy za te handeha kokoa amin'ny fanahy fa tsy handeha fotsiny amin'ny fihetseham-poko na izay saiko na hitanareo izay mety fandriako fa ilay amin'ny fanahy misy miaraka amiko ve nareo isika te hanomboka handeha amin'ny fanahy inona ny lazain'ny saiko kasika izao zavatra izao tena tsisy antenaina tokoa ve tahaka izay lazain'ny saiko no heveriko izany sa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra mbola misy fahagagana ho ary ve mba tena tiandrehetra tsy manavaka ve izy raha tena manao zavatra ho andrehetra marina izy azo antoka fa afaka manao zavatra ho ahy izy fa tsy manana ena maso olona izy ka ny finoana hitako fa afaka manapa-kevitra ianao raha tianao na ianao afaka miazona ny tenanao mahoneneny foana miezaka manao kajy ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao minoa mandrakariva ao amin'ny Romana voalohany 7:7 milaza hoe ao amin'ny teny misy fanamarinana naseho izay mitarika antsika avy amin'ny finoana ao amin'ny finoana ho amin'ny finoana fahamarinana naseho izay mitarika antsika avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana ho amin'ny finoana zany fahamarinana izany dia ilay fijoroana marina eo amin'Andriamanitra re olona manomboka miova ny zavatra rehefa malala ianao fa tianao Andriamanitra ary ainao fa Andriamanitra koa tsy tezitra aminao zany ary ianao tsy mba milaza akory hoe hitanareo ahoana ary nananako izao olana izao tamin'ny fiainako raha tia Andriamanitra ho ianao hoe manana io olana io amin'ny fiainako aho nefa zany tsy mba sinina na symptôma fa hoe tsy tia Andriamanitra tia dia afaka matoky azy mba hitondra hiatrika izao olana izao dia afaka matoky azy hitondra izao dia ampiasa izany asoa amin'ny fiainako amen Andriamanitra tia dia matoky azy sasany aminareo zao nalala fa tratran'ny kansera nono tsy nendratranao any amin'ny dokotera ka azo antaritra izany fa nankany amin'ilay zavatra fitarafako kely dia nanao an'ilay mammograme dia nahazo antsondray tena misy zavatra toa tsy tsara jerena eto izany tena kely zany saingy mila tena jerenao tsara izy dia nahazo ilay fandiniana ka ny saina hoe tena mba hivaly ho tsara angamba izany fa tsy mba nivaly tsara izany verina izany sady laza hoe na dia mbola tumeur kely ihany azy zany dia karazan'ireny oma miadana tena tombo aingan'ireny ka rehefa niverina izany dia tena nanery anao ny fitsaboana izy fa tsy nanao ilay zavatra hafa izay nataony zareo taloha ny amin'izao ka avy eo amin'izay tanatiny teo amin'ny herinandro teo angamba nandeha avy tany amin'ny vehivavim-pinoana ray dia nisy herim-pitoriana filazatsara naneran'izany toeran'izany izay to tena hita hoe toreny tsy mba nisy tamin'izay nitoriako no mba tena nety tamiko fa Andriamanitra nyteny zavatra taopoko aingana tamin'izany dia kely izany satria hitanareo rehefa mandre zavatra tahaka izany ianao dia asiany tahotra ianao
fa misy ireo zavatra izay nolazain'Andriamanitra ho lazaiko dia misy zavatra sasany izay tsy tiany hoeniko sy lazaiko. Aza manontany aho hoe nahoana? Tiako hoeniko ianao manao hoe Andriamanitra tia matoky azy zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra sy ireo izay natsoina ho amin'ny sitrapony. Misy zavatra dimy tahaka izany zao izay tena zavatra mahomby mihitsy dia nandeha anodidina ny 7 na 10 andro teo mialohan'ny fandidiana izay nilazany zavatra izany niverina dia niverina dia niverina. Ka rehefa tratran'ny tsy finoana sy fisalasalana ny saiko dia hoe matoky an'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra. Andriamanitra tia andray tanana an'izao, tia izy. Ny zavatra rehetra miaraka miasa soa izay tian'Andriamanitra dia ireo izay natsoina hanao ny sitrapony. Niteny ary zareo fa rehefa nifoha avy tao amin'ilay anestezia dia izao no lazaiko hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia ireo izay natsoina ho amin'ny sitrapony. Ary olona teo izay niandray ho avy teo, hitanareo, ianao zany ao anatin'ireny tany nofo ireny, dia hoy izy hoe tena nahafatifaty ianao ianao zao nanompo any ankizy tena tia olona mihitsy hoe jereo ry tena etsy ananana etsy le izy. Mila donareo fotsiny raha tianareo ny akan'izany. Zao satria nivadika izany moa hitanareo dia nijanona zareo ny lalan-drako tahaka ireny ataon'ireny foana, fa tsy nisy tamin'ireny selulana cancer ireny zany hatratra ny lalan-drako ka tsy mila manaraka izany fitsabony izany tsony taorinan'izany. Isa-taona mandeha mizaha fahasalamana dia tena nazo faktura-pahasalamana foana isa-taona. Fa teo amin'ny 3 taona lasa teo zao nakany amin'ilay fizahako mahazatra. Fa tsy izany zava-nitranga. Za koa nanana aretina lamosina taloha ary noho izany nanao ny fizahana akory zareo dia tonga amin'izay nivaliny izany. Misy petinao amin'ny taolo an-damosinao izay tena nakasika tokoa. Hainy zareo efa nisy cancer mila tenenao azy zany. Ka nijery zany zareo dia mbola mila nanao fizahana fandray dia tsy maintsy nanao scanna ny taolako rehetra dia hitanareo zao zareo hoe tena nahaliananay fa ilay cancer du sein izay nanananao lasa nikisaka nakany amin'ny taolo an-damosinao ka hitanareo ianao zao mananareo roa herinandro eo hitanareo inandray ny mbola ndrasana amin'ny fizahana iandro valy fizahana ve dia hitanareo zao tena afaka miteny marina aminareo fa tsy dia tena natahotra ntsony satria ny saina fotsiny hoe tena tsy tiako hiteny antsony zareo hoe misy cancer fa ny saina fotsiny hoe Andriamanitra eo an-tananao ny fiainako. Velona foana mandra-pahavitanao ny ilanao za tena nanana dia tsara dia mino fa ianao afaka mandray tanana an'izao dia mandany anomboka izany mpisainana tsy mahomby izany mba tsy hiaina tahotra indray. Rehefa niverina izany dia nanao scanna ny taolako rehetra zareo fa mbola io eto io miteny aminareo fa tsy misy ninona manelikela olona ntsony ao zao. Zany azoko daholo zany. Dia izao no lazainy zareo tena tsy misy miada anao hoy eny ary ka inona zany ilay petinao amin'ny taolako ao. Toy zareo hoe zany hoe toy ny cancer niraikitra tamin'ny taolanao zany fa izy ihany no nanasitrana ny tena ny tao. Io hoe tsy nanasitrana ny tenany izany. Dia tia izary zany satria mety misy olona eto izao izay nahazo valiny ratsy avy any amin'ny dokotera na koa mety olona fotsiny ianao zany hoe mety misy olona zao any amin'ny hopitaly izay mijery izao fandarana zao dia tena manao hoe tsy misy fanantenana ny amiko tena matahotra tena tsy mety zao tena ho faty raha tokony ho izany no lazainao dia lazao hoe Andriamanitra matoky anao. Matoky anao dia hitanareo zao raha mijery ao an-trano ianao ka tsy mbola nandray an'i Kristy ho mpamonjinao ianao. Mingavy anao tsy laharanao amin'ny écran dia avelao ny ray amin'ireo mpiara-miasa aminay hivavaka ao anao dia hitarika anao amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Tsy voatery irery izany ianao amin'ny olam-piainanao tianao Andriamanitra dia miainao izy dia manana plana tsara amin'ny fiainanao izy minofo fotsiny. Afaka milaza zavatra aminareo ave ny finoana tsy mividim-bola izany. Ny finoana tsy mampahatra anao, ny finoana mahafaly anao. Hainareo izay nilazaiko tamin'ny olona antenako fa mba ho reniny tsy mpindretra ity. Hitanareo fa raha tenareo na zavatra hafa na nanapa-kevitra ianao fa tsy ino fa hoe misy Andriamanitra dia raha diso ianao
tena manana olana be. Fa raha mandany andro amin'ny finoana zavatra ray na dia mivadika azy zany amin'ny farany zay tsy izany aloha fa efa haiko fa tsy izay nitranga fa mbola tsy very ninina foana satria zahay fa faly foana ary tena tsy arotro foana zany. Ka hoe andramo zany dia jereo raha tianao kokoa mihoatra no ilainao taloha. Tianao Andriamanitra, izy namorona anao. Ianao tsy hoe oops na hoe blip na hoe boops na hoe rezatra na zay misy tany. Ny tany nataon'Andriamanitra tamin'ny tanany manokana sy nitandremany fananiana mihitsy, sika tsy nisy fotoana hoe nisy selula nandady tapoka teny amin'ny morontsiraka teny dia nanomboka nivadika eo amin'izay zavatra misy antsika amin'izao. Tsy nisy olana tenanao akory hoe taiza ary zany selula zany ny aingy fa Mino. Ndao jerena ny fitsakana ny Lazarosy eo amin'ny Jaona 1:20. Ianao tsy mila mamina viny zany hoe ny zanakao hoe hivadika ratsy sa ho tsara ary. Afaka mino ianao hoe tsara izy. Ka na dia anaty olana azy izy zao afaka mino ianao fa mbola iovy izy. Dia antany anareo firy aminareo ny te-ankafy ny fiainanareo. Eny ary tsy afaka manao zany raha tsy mianatra fomba finoana aloha. Fa miainga avy amin'ny finoana amin'ny finoana sika dia finoana amin'ny finoana fa tsy avy amin'ny finoana amin'ny aya fa tsy finoana mivadika finoana dia hoe zao afaka mino an'izany fa tsy afaka mino an'izao. Fa zay mino fotsiny fa lasa-dalan-devoly zany. Tongava tahaka ny zazakely dia mino fotsiny. Jaona 1:20. Misy zavatra tena nataon'i Jesosy mahafinaritra nanangana Lazarosy tamin'ny maty. Ary afaka tena mahazoatra betsaka avy amin'izany sika fa andao atomboka amin'ny 5 zany. Jaona 1:5. Fa Jesosy dia tiany Marta sy Maria rahavaviny ary Lazarosy. Tena namany malalana izy ary niazony zany fankatiavany zany zareo. Ary satria tena tiany izy ireo. Noho ny reny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra ny 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy fa tsy tahitra ny andeha izy hoe anampy azy. Satria tiany izy. Dia verinareo fa hoe tonga dia hazakazaka hoany ve izy amin'ny mahazany olana zany. Hitanareo ve zany? Satria tiany izy dia mbola niandro 2 andro izy. Ianao zao mihevitra fa rehefa mila miandro ianao dia midika zany hoe tsy tianao Andriamanitra. Raha arak'izany zao dia famantarana za fa tianao izy. Satria mety manana zavatra lalina kokoa ao an-tsain'Andriamanitra mihoatra ilay fanasitranana anao eo ny eo. Hitanareo zao raha tsy nandalo zany resaka momba ny mamiadana zany no ny antony hafa ankoatra ny joro sy anome fanantenana ny olo-kafa. Matetika ange sika mandalo zavatra zay saika tsy misy idirantsika loatra fa zavatra ampiasain'Andriamanitra antsika zany ampahirezana olo-kafa amin'ny fiainantsika ao aoriana. Ary tsy mila manao kady zay tsy nety nataonao ianao na izay hoe fahotana na hitanareo manina ary tsy tian'Andriamanitra dia ireny adalana rehetra ireny fotsiny hoe Andriamanitra mana-planina, Andriamanitra mana-tanjona. Tena tiako izy. Ary ny devoly tsy andresy zany fa ity zao dia atsara andray. Tena tiany izy. Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy kanefa dia niandry izy. Fa tsy tonga dia nanampy azy avy hatrany. Ianao zao mety tsy tonga dia mahazo betsaka avy amin'izany taka. Fa tena mahagaga zany.